Tsy ireo zokiolona ihany no mahazo fanomezana rehefa vanim-potoanan'ny fety tahaka izao fa ankizy misy 10 ao anatin'ny fokontany andrefan'ny mananjara boriboritany fa efatra ihany koa no nahazo kilalao vatomamy biskuit tamin'ny andron'ny omaly fanomezana izay azo avy amin'ny tanora malagasy vonona izy reto indrindra tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny fety Noely. Tsy nanadino ireo ankizy madinika manerana ny boriboritany eny eto Andrenivohitra ny antoko tanora malagasy vonona amin'izao akatoky ny fankalazana ny fety Noely izao. Nahazo ny anjarany ary ireo kilonga madinika amin'ny fokontany andrefan'ny mananjara boriboritany faefatra androany etsika izay notarian'ny Welona Manjato izay avy ao amin'ny antoko nasionaly. Izao hetsika atao eto amin'ny Ouest Mananjara firaisana faefatra izao dia ao anatin'ny hetsika fifanampiana, fifampitsimbiana, fifampizarana izay ataon'ny sekretera nasionaly ny TGV Antananarivo Lamprotomavo sy ny mpandriam-paritra coordonatera Saoby Armanga miaraka amin'ny tompon'araiky ety amin'ny firaisana faefatra izay izahana kilalao ny ankizy rehetra sahirana mahatratra any telo arivo izy ka atao izany manerana firaisana anakenina ato amin'ny arrondissement ity dia mbola ho avitra ny apitso ho an'ny zokiolona fa ho an'ny ankizy aloha izao kilalao hozaraina izao fanomezana manokana mba ny fankalazana ny fetin'ny krismasy iara-mifaly aminy. Koa eto dia manaroatra hatrany sady ny firarian-tsoa ho an'ny ankizy rehetra sy ny lehibe ihany koa mba hanao fety krismasy sambatra taona 2024 ary ho tratran'ny taona vaovao indray amin'ny 2024. Tonga nanotrana ny fizarana iny koa ny mpikambana ao anivon'ny kongresin'ny tetezamita Joseph Rakotondrasoa avy ao amin'ity boriboritany faefatra ity. Zao etsika atao ny TGV zao zany dia etsika ampisehoana fa ny TGV dia miara-miaina ny vahoaka, mijery ny vahoaka, miara-miaina ny vahoaka sahirana, ny miara-mifaly ny vahoaka sahirana zany hoe manala sy mamozy azo atao mba ahafahany ara-fahasaranana sy fahatan'ny vahoaka ary mamozy azo atao mba ahitsehana hampandrosoana ny firenena. Azo ny anjara fanomezana avy amin'ny antoko TGV ihany koa moa ireo zokiolona amin'izao fetiny farantaona izao izay tsy hanavahana fa na ireo olon-dehibe misy atao na sahirana dia samy azo avokoa. Niara-dalana tamin'ity fizarana kilalao sy vatomamy ity tao amin'ny boriboritany faefatra ny teny Ambodiny Sotra boriboritany fahadimy izay notarian'ny sekretera nasionaly ny TGV Ramatoa Lanto Rakotomavo.